tenim-bolana izay tsy nanao. Afy dia sarao. Zaho ty tena satroko hoe hisy mission foana na be asa be ary any am-piasana dia miakatra hatramin'ny weekend fa tena lony be mijanona mahita ny tava be any ato an-trano ato. Elao faty ihany. Sanina ary ty tsy hitako mihitsy izay mampivady anay fa ohatran'ireny mpiara-panofa trano miray fandriana ireny fotsiny maraina izy mialy eo mbola matory tsy tonga izy raha tsy vers 20h 22h efa andro fatoriako iny satria izaho mila mifoha maraina dia tena tsisy ninena fa dia rindrika be eo fotsiny izy na mamoana ary tsy atao. Inona ny retana eo fa tsy miala? Tsy fantatro izy ty hoe fampaninona izay atao hoe mpinamana tsy mpinamana atao hoe mpizipa tsy tena mpizipa atao hoe mpiflirt mba misimisy zavatra kely kokoa ihany. Eny dia mety amin'ity la situation sa tsy mety amin'ity? Franchement non dia saraoko tena sérieux ty fa na resaka siramamy tsy ampy ao anatin'ny kafe an'io ary dia fa excuse be mihitsy ny divana. Sarao e zary ty efa teo stable tiana tokantrano te hiteraka ny taonako mandroso te mba hanao mariage ohatran'ny olona rehetra ny anazy ny vola rehetra nangonina hatramin'izay dia taviny anaovana voyage ny aloha. Sarao izy dia ndana mitady olona teo stable ana tokantrano sy hanao mariage ohatran'ireo koa dia voalohany olona andeha hanao voyage koatray. Tsy haiko raha midéranger andrina tsy miteny fotsiny ihany andriva tsy natsikatra fa tsy atoato ny resakitsika sy ndry tsisy akoatran'ny problème anay sy tsy hoarina. Hita fa tena zany mihitsy hoe tokony isarahandry aminazy amin'izay. Tsy haiko hoe ohatr'izao daholo fa mifankatia rehetrarehetra fa commence leo be mifandrangitana tsy hoarana ato anaty telefôny nato. Inona ny retana fa maninona raha sarahana? Aty niezaka niresaka be taminy amin'izay mety ho problème sentimental anay ny problème entre couple anay dia zany kinona valiny anao hoe katsaka anaty lapoaly ny tsasiko hoe izy tiany atongavana. Tiany atongavana hoe mila manapa-kevitra nisaraka aminazy amin'izay ndry. Zany resaka mandeha resto mandeha cinéma mivoaboaka kely mandeha mampiaraka izany aloha efa tantara taloha. Inona mbola irahandry amin'izany fa tsy sarahana? Nareo ve ky mbola mitsoata? Zay aky ngamba ny tany amin'ny université ny farana anaovana izany. Sarao io tendara mitady banto kely any amin'ny université reny tsodaina. Tena netomboan'ny relation anay. Zaho en fait nisy fotoana tena tsapako hoe tsy ampinamana dia izy ny dispo teo. Vao maika tena manamafy ilay zavatra teneko teo sarao. Zany ery ty miala tamin'ilay agence nisy anah teo iny. Sérieusement moa nilay be mihitsy ny ambiance atao ilay be ny aventure ilay kantra tena sava be indray mandeha sambola indray mandeha manao voyage tanosy be zao izay farany teo fa bon saro-piaro be raha mise dia problème be foana ilay izy entre anay. Dia efa maninona raha ilay raha mise fototra ilay problème ary sarana dia tohizana ny aventure sy ny kandra amin'ilay be. Karaha sarako ary izy dia izy atsony ny anao j'adore amin'ny storyako. Resaka j'adore verty tsy sarana amin'ny latsy ahasambatra sarina bavy. Ela ary ty za tsy mihoatra. Na dia izay fotsiny ary kiala dia efa mafisiko an'ilay teniko teo hoe sarao hoe lehilahy mamotika lavany maso karaha andry amin'ny ranomaso iny alefa mafaloko mena amin'ny tsody isaka izay mihetsika ireny mendrika andry.